Zoma telo aprily ataona 2024 manatitra ny arabo ho antsika rehetra ny tokantrano iray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaiko ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Mialohany idirantsika amin'ireo antsy priam-baovao dia indro aroso aminao vetrany ireo lohateny. Ametraka paikady vaovao anatsarana ny seha-piariana lavanila mialohany taom-piotazana ny Osambava. Sainte Marie ny Antsasamanila ny nosy no tsy mbola misy réseau ifandraisana Antarby. Tafaverina amin'ireny ilay zazakely nisy nangalatra tao amin'ny district ny Marivoay. Resaka toekarena no amboatsika ny vaovao resaka seha-piariana lavanila nametraka paikady vaovao anatsarana ny taom-piotazana lavanila taona 2024 ny faritra Sava noho izany dia nanatanteraka fivoriana ny CROF Sava na ny comité régional faritra Sava de l'observation de la floraison izay eo ambany fitariany lehibe ny faritra Tanjona ny ametraka tiandro ny fanangonam-bokatra lavanila maitso mifanaraka amin'ny filantantsaha sady hanomezana antoka kokoa ny kalitao ny vokatra tompofeno soralien. Manomboka ny farany volana aogositra hatramin'ny volana desambra no fotoana amakiana foleran'ny lavanio fantatra fa 7 volana aorian'ny fiasana folera no matoy ny vokatra. Raha nitatitra ara teknika nataon'ny sampandaram-paritra miadidi ny fambolena ty Sava dia 20 mahery ny lavanio no matoy alohan'ny datany 9 Jona izay angatany eo tantsaha anokafona ny tsena. Taorian'ny fanakalozan-kevitra na raha nahadevitra dia isan'ny sosikevitra no resy no obsehatra ny anokafona ny tsena amin'ny faritra Mahondranomasina rehefa feno 15 ny tampatozan'ny lavanio 12 andro aoriana izay ny faritra Magnelagnelan raha 30 andro ho an'ny faritra Mangatsiaka. Eo anatrehan'izany apetraka ny rafitra-mpanaramaso ijery fotony ny fivoaran'ny fahatozan'ny vokatra lavanio mialohan'ny tsena sy fagnamfisana ny fandriam-pahalemana mba tsy hotazana ho tantsaha manontolo ny voan'ny lavanio ho fitsonjovana ny kalitao. Diovogno zay bentanàna agnaraka zay fepetra ary agnentina ny vokanay mba hitazomantsika le kaliton'ilay lavanio misy andraikitra mavety na eo amin'ny mpamokatra lavanio na amin'ny fotoana na amin'izareo mpikirikira lavanio. Avokafoky ny toekarena ny faritra Sava izay ampiarena lavanio ka metraka laram-pamegna fitadiavam-baolona maharitra ho fagnatsarana ty seha-piarena ity ny faritra. Isan'izany ny fametrahana fitompivorena ara-potoagna momba ny fitantanana ny seha-piarena lavanio. Mba ahafahantsika magnatsara ny pety lavanio izay atiantsika fotoana izay ny olona rehetra tsy ny mpikirakira reny hafa na ny vahoaka tsotra afaka misitrika ny pety lavanio ary mba magnatsara fiainantsika aty amin'ny faritra Sava. No mafisina teto fa ny fanagnana vokatra tsara kalitao mafeno ny fepetra takiny tsaina resam-pirenena no antoka voalohany amin'ny famarinana amin'ny laoniny ny lazan'ny lavanio avy aty amin'ny faritra Sava. Azay ny makasika an'iny fa misokatra ho an'ny olo-pirenena rehetra 12 taona no mihoatra anamanana fahaizana na tsy ny fandroatana anarana amin'ny enrôlement biométrique etsika izay ahafahan'ny olona rehetra iray manana ny angona biografika sy biométrique amin'ny maha olo tokana azy izay azona ny laharana tokana famantarana na ny NUI numéro unique d'identification ka efa manomboka ny fanaovana io fisoratana anarana biométrique io atany amin'ny district sasantsasany eto Madagasikara izay mbola hitatra any amin'ny district maro ka eny amin'ny district sy commune ary ireo boriboritany mpanjakana no anaovana izany. Avitriniana Rakotoarso sy Faniry Randriamanana. Tokana dia agnao tokana laky magnana fahasembanana za andaotsika hanao an'le enrôlement biométrique ndao hiara soratra agnarana fa tsy sakana ny fahasembanana. Tsy sakana ho an'ny fanoratana anarana biometrika ny fananana fahasembanana misy ny angona tsy feno kanefa afaka mahazo ny laharam-pamantarana tokana na ny NUI numéro unique d'identification. Etsakilany mahatsapa ny mazava-dehibe ny tetikasa izao tokana
ireo tanora hikirakira ny fanoratana anarana biometrika. Dia hoe anisan'ny manana didy eto amin'ny tanindrazana sy ny firenena zany hoe mba hirosoko koa any amin'izany hoe sehatra numerika akana ny base de données satria raha ny finalité an'ity zavatra ataontsika ty hoe arolena le olona plus de 18 ans mety maro be ny tombontsoa sitrahan'ny firenena malagasy manao an'ity zavatra ty. Ho an'ny eto amin'ny faritra Moromandry dia folo sy roanjato ireo nanaraka ny fiofanana ho mpikirakira ny fanoratana anarana biometrika. Ireo 720 sangany amin'ireo no raisina ao arian'ny adina farany. Ny anton'izay dia ahafahantsika manana marge satria ialana zany ny tsy fisian'ny olona any amin'ireo boriboritany ireo. Rehefa tonga ny fotoana farany anaovan'ny zareo ireo testa dia izay nahazo noty ambony no raisiny 720. Dia ny ambiny zany ataontsika reserve ka raha sanatria misy miala amin'ireo 720 ireo dia tonga dia ampakarina indray le ambiny avy eo ambany eo. Androany moa dia préfecture 10 izay ahitana distrika 10 no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fanoratana anarana biometrika na ny enrôlement biométrique. Iresaka olana fananantany indray isika ho an'ny Tomasina faharoa avelo tarainy ireo mponina atao amin'ny hafokotany tanàna Miranty Ambalamanasa Karoin fa misy mibodo ny tanin'izy ireo izay nohajariny nandritry ny 70 taona mahery. Araka izany dia miantso ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana izy ireo manoloana ny toe-java-misy Esther Savinasy sy Aissa Abbas. Mpianaka roa, vehivavy iray, 17 taona sy ny zazavavy 5 taona no hita faty tao amin'ny fokontany Mahafinaritra distrikan'ny Mananjary io maraina io. Araka ny fijerena ataon'ny dokotera niaraka tamin'ny mpitandron'ny filaminany dia nahitana sindrona ansy roa tamin'ilay zaza ary didy ansy iray ihany koa. Ny reniny kosa dia nahitana didy ansy iray. Mpanasa lamba iray izay napiny lambany no voalohany no nahita nyilay razana ary izy nampandria avy hatrany ny fokon'olona sy nampandria ny manam-pahefana. Fatina vehivavy mianaka zany izy io olona mianaka dia araky moa zany amin'ny vehivavy lehibe zany dia tendany zany tena ohatra hoe tena atao hoe ahoana moa zany didina tamin'antsy zay ny tena marina. Tsy natsindrona zany le antsy io tsy direct hoe natsindrona fa ohatran'ireny hoe tena didy satria lalina ihany le fero amin'ny tendany fa nelle zanany io zany ohatran'ny hoe tsindrona antsy anankiroa zay zany amin'le zanany manodidina 7 taona angamba le zanany io dia eo moa zany natana raha ihany nanodidina teo fa io moa zany anjara manam-pahefana zany ny manao ny fanadidina. Tao anatin'ny 2 volana dia nahitana tranga mampalahelo toy izao ny fokontany Mahafinaritra araka ny fanazavany lehibe ny fokotany ao an-toerana ary hoenitra izy amin'ny fisavana ireo olona tonga amin'ny fokotany sy fanaovana andromasom-pokon'olona. Le nahitanao za fanta fa efa misy mahery ao nangizany loatra misy favoazana ambany ery misy maty vonona koa dia eo mikorokana inga tamo zao tonga dia nandeha tamin'ny gendarme dia hoe polisy efa tonga idy rehefa nagnantso ny polisy azy zay tonga izy sy arako misy nahitanao voa sy arako ahito amin'ny cité amin'ny akaiky ny dobon-drano fanasalana lamba manodidina aty diabolona manasa lamba misy petra misy raisina satria ny antony aloha ngamba dia verina misy ny andro raso-tokona amin'ity io anadia gnano andro raso-tokona ka na efa sita manao raso ezaka misy zany fokotany aloha to andro raso-tokona ndraiky ao fa mahafanafana ny zavatra misy amin'ity zao rehefa zone rouge misy zany amin'ity eto Mahafinaritra zao. Marina fa vahiny eto Mananjary ireo niaram-bohiny avy any Fianarantsoa efa eo mpanaovana ny fanadihadiana ireo tompona andraikitra amin'izao fotoana izao mba ahafantarana ny antony sy ny navandoza. Resaka trangam-piarahamonina tany Mananjary narahantsika teo iny fa ho arahantsika rehefa avy eo izay olana fananantany tany Tomasina faharoa izay avantany avaovonina fa ho toizantsika amin'izay avaovao ny resaka famahana ny olana fananantany izay ihany. Olana Aobamangoky, olana efa antaonany maro izay tsy novahany tompona andraikitra teo aloha ny fizarana tany ao amin'ny Alemaky Bamangoky noho izany dia niarany kaondoa ireo tompona andraikitra voakasika mba hijery mba olana ahafahan'ireo tantsaha mamokatra eo amin'ny tany indray. Joachim Ambroise solotenanay Antoliara. Tsy ho ela dia hovoavaha ny olana mahakasika ny fizarana tany ao amin'ny Lemaky Bamangoky araka ny fivoriana izay nataony ONC notarihany préfet Toliara Ibrahim Jibrino. Olana zay fa ela nisihana ka izay indrindra nahatonga ny fanapahan-kevitra
ny antony mpisen'izao fivoriana izay atao aty amin'ny bureau préfet zao mba hijerena mialoha ny famahana ny olana izay misy ao amin'izao fotoana izao dia hatreto dia ny hoe ny fidinana ifotony hijeran'ireo ny olona rehetra any izay voakasiky n'izay olana izay tsy ho ela dia hidinany zahay ka eto zahay hitanareo manatrika eto aby zao dia amin'ny anaranay aby izay manatrika ato dia mba miangavy ianareo vahoaka ianareo zay mahakasika an'io voakasika an'io tany io mba ho tony aloha satria efa miditra antrehatra zao ny fandrakana fatria hoe ohatra ny teo taloha fa hidinany zahay hijery fotony ny olana zay misy ao ka ny olana rehetra mety amseho eo amseho etry dia aoka mba hadranona ireny fatria ho ela dia voavaha izany. Ankoatr'ireo izay mpikambana eo anivon'ny ONC dia niatrika fivoriana teto ihany koa ireo avy ao amin'ny fananantany ary ny eo anivon'ny fitsarana Morombe. Afitany toliary isika dia ikisaka ao Amboasary Atsimo indray totosa ny atrikasa izay natao ho fitadiavam-baolana mahakasika ny trangana tsy fanjarian-tsakafo izay misy any amin'ny distrikta Amboasary Atsimo. Olana izay matetika miverimberina izy io ka izay no antony anamafisana ny fahaiza miatrika izany. Fidelia Bernardson sy Jean Baptiste solon-tena televiziona malagasy ao Amboasary. Nahitana fiakarana ny tahanimponina izay tratrany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka nanomboka ny volana febroary 2024 lasa teo izay fantatra fa komina maromaro atao anatin'ny distrikta Amboasary Atsimo no ahitana izay tranga izay. Manoloana izany dia nisy ny atrikasa izay natao ho fijerena ny zavamisy sy ho fitadiavam-baolana izay notariny eo anivon'ny fahasalamam-bahoaka aty an-toerana. Tosaina androany voalohany volana avril taony 2024 teto anivon'ny commune manara-penitra ny ambonivohitry ny Amboasary Atsimo zany ny atrikasa izay niarahana tao amin'ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka eto anivon'ny distrika teo ihany koa ireo mpiara-miombony antoka rehetra izay miantsehatra ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay niarahana tamin'ny solombavam-bahoaka ny lehiben'ny distrika ary ireo ben'ny tanàna vitsivitsy izay tonga dia voafita teto anivon'ny distrika ny Amboasary Atsimo. Teo ihany koa moa zany ireo STD rehetra izay eto anivon'ny distrika ny Amboasary Atsimo. Natao moa izao atrikasa izao noho ny hoe ny fisiany haitany eto anivon'ny distrika amintsika amin'ny teny izao izay mahavaivay tokoa ny haitany satria tsy nisy ny rotsakorana tato ato izay nanomboka ny volana janoary hatramintsika amin'ny teny izao. Manoloana izay dia nanao inisiativa izay avy atao ministera ny fahasalamana hanehoana ny atao hoe situation nutritionnelle izay misy manerana ny commune Valambifolo eto anivon'ny distrika sanitaire ny Amboasary Atsimo. Izay aoriana zao zany zahay dia hiantso ireo mpiantsehatra rehetra ifampidinidinika manokana miaraka aminay hanohizana ny asa izay tokony hatao hoe ohatra hoe hanatanteraka an'ilay fidinany fotony amin'ny alalan'ny ekipe mobile izay atao eny anivon'ny commune izay ahitana izay atao hoe tsy fanjarian-tsakafo maro izay. Ny kominan'ny Amboasary Atsimo, Elanty, Ifotaka ary Beara no tena ahitana izay ta ambony indrindra amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay. Iresaka vaovaon'ny fahasalamana vetivety aloha isika any amin'ny faritany Toamasina. Ireo tanàna sy fokontany dimy alavitra ny tompom-pahasalamana ao amin'ny commune ambanivohitry Toamasina faharoa no anisany aniasany klinika mobile hitsaboana ny mponina any an-toerana taorian'ny fandalovany rivodoza gezany ho fiahina ny fahasalamana eny fotony Bruno Randrimampiona sy Keny Leonard. Ny fametrahana klinika mobile ho fizaham-pahasalamana sy hitsaboana ireo vahoaka avy amin'ny fokontany dimy ao anatin'ny commune Toamasina suburbaine sy ny Atetezambaro district ny Toamasina faharoa. Ireo ny hetsika niarahany ASOS sy ireo mpiara-miombonantoka nahitana ny Médecins du Monde, ny Humanité et Inclusion, Action contre la faim ary ny ECO izay mpamatsy vola avy ao anivon'ny vondrony Europeanina. Nijery ny fizotry ny asa tao Ambody Mandresy ny alarobia teo izy ireo izay nihona
mivantana tamin'ireo mponina nandalo teto amin'ny klinika mobile asos. Tamin'izany no nahatsapana fa nifanaraka amin'ny lamina napetraka hoy ny mpandrindra nasionaly ny vonjitaitra gezany ao anivon'ny asos Dr Harnesy Rajery Arindranto. Efa misy mihoatra amin'ny 10 kilomètre folo kilomètre miala amin'ny CSB. Zay ny toerana fanakaiky indrindra zany atino nandehanana satria reto zany le vahoaka matetika sy afaka misitraka fikarakarana fahasalamana andavanandro noho ny alavira toerana. Dia raha fatany azy teo moa zany raha ny amarin'ny olona raha ny karazana tolotra zay hita eto azo teneny hoe mamaly ihany ny filan'le olona dia toerana zany indrindra taony zay andalovan'ny rivodrozy zay. Misy ekipa telo moa zany ireo mizara dia ny ekipa ray manana miasa amina tanàna dimisany rehefa jerena raha atao salanisa eo amin'ny 100 mahery na latsaka kely isaky ny fandraisana zany zay vita anatin'ny ray andro fa ny ekipa ray moa zany mijanona ray andro voandro isaky ny toerana. Ny fahasalamana kapobeny, ny reny sy ny zaza sy fanjarin-tsakafo, ny vehivavy mitondra voka, ny fahasalamana ara-pananana, ireo ny tena sahan'ny klinika mobile ary maimaimpona ny fanafody omena ireo tonga mizaha fahasalamana isaky ny tanàna lalovan'ny klinika mobile. Avelantsika eo ny mahakasika ny anisan'ireo tanàna malaza eo amin'ny setrin'ny fizahantany Sainte Marie kanefa mbola manana olana goavana eo amin'ny resaka réseau ifandraisana antarby noho izany dia ho atao lara-pamena miteti-bola sy ny fampiasana ny fitaovana eo ampelantanan'ny faritra Analanjirofo ny tadiavana vahaolana aingana ampisy réseau ny Atsasa-Manila n'ilay faritra izay mbola tsy misy réseau hanamorana ny fifandraisana mba ahafana mampiroborobo ny sehampiarina samihafa. Fa ankoatr'izay ny fanamboaran-dalana mampifandray ny fokotany any Sainte Marie ihany koa dia ho ataon'ny faritra lara-pamena. Io no teboka lehibe noraisin'ny faritra Antanana nandritra ny fitsidiam-paritra voalohany nataony lehibe ny faritra atao amin'ny Nosy Bora, Abel Benjamin sy Bosco Totzafy. Tsy arakaraka ny lazany maha Sainte Marie azy ny zava-misy ato. Tsy misy réseau an telefôna ny ansasaka ny Nosy Bora ity. Manao fitsidiam-paritra voalohany eto ny lehiben'ny faritra Analanjirofo, Maître Todry Arnaud. Ny anso mafy ny itondrana vahaolana ny vahoaka. Toeram-pisangasanganana mandray vahiny maro isan'andro izy. Ny tanalarana voalohany ihany koa aty amin'ny faritany ny Toamasina. Maromaro moa zavatra nametrahana fiara-miasa tatia ity tanàna ity dia manana vocation touristique nefa ny olana nefa mbola ampany betsaka amin'ity tanàna ny Sainte Marie ity tsy misy réseau akory ezaka izay anao tolo-tanana amin'ny district ny Sainte Marie amin'ny fahafandry zareo ahazo an'izay resaka réseau zay dia fa misy moa ny procédure efa natomboka ny zareo fa zay magnampy. Misy fokotany mbola mitoka-monina tsy azon-dalana ato. Misy lalana potika manahirana ny mpivezivezy ihany koa. Handefa milina hanarenana ny simba sy anaovana lalana vaovao ny lehiben'ny faritra. Hoy an-trano ny fanazavana. Anatin'izay ny resaka infrastructure indrindrandrindra satria mbola maro ny lalana mbola tsy vita tia ka nangatahany zareo ny siny fiara-miasa amin'ny réhabilitation na lalana. Nanaiky moa zay anatin'izay mba hampisirona ny fiara-miasa satria samy tafiditra anatin'ny faritra Analanjirofo daholo ny district rehetrarehetra dia tsy misy tokony avagna anatin'izay jerena ny moyen ampelatagna ahafahana mametraka an'izay fototrafitrasa zay dia misy koa ny lalana simba vokatry ny resaka éboulement fiotsahan'ny tany dia nangatandry zareo moa zany ho isy engin alefa tia zay efa nekene sahady izy io. Tsy hiasa irery ny faritra amin'ny fanatanterahana izany fa ny fanaraka hiara entana ny vahoaka sy ny mpitondra aty amin'ny Nosy Sainte Marie. Tanjona iresana dia ny hampiroborobo ireo sehampiarina samihafa mba hipaka mivantana amin'ny isan'ny tokantrano. Ho an'ny maintirano indray aloha isika maro sosona ny hetsika nanamarihana ny fankalazana ny adindray ho an'ny tany atao maintirano. Araka nefa nolazaina teo dia nisy ny hetsika izay natao ka naompana indrindra tamin'ny fiarovana sy fanatsarana ny tontolo iainana izay hetsika izay ho fanabeazana ara-tontolo iainana ka natao teny anivon'ny sekoly ny fanadiovana sy teo ihany koa ny fanadiovana ny torapasika izay fitsangatsanganana ny WWF no tompon'antoka
nafaky tamin'ny fikarakarana ny hetsika miaraka tamin'ny fikambanan'ireo tanora maro tany an-toerana Jiabson Robert. Hetsika tsotsotra nefa manandanja amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sady mahavita manova zavatra toy ny fitsimponana ireo fako indrindra ireo fako plastika tety amin'ny torapasika na ny plazy no natao izay niarahana ireo fikambanan'ny tanora maro sy ny mpianatra avy amin'ny sekoly samihafa teto Maintirano narahina Dizomba. Io no hetsika nentina nanamarihana ny fankalazana ny adiny iray ho an'ny tany teto amin'ny renivohitsy ny faritra Melaka Maintirano ny sabotsy farany fa 20 ny volana Marsa teo. Ndao hanome lera raiky ho an'ny tany. Io no lohevitra nentina tamin'izany. Nisy ihany koa ny fanintanana sy fifaninanana radio crochet natao tamin'ireo mpianatra izay naompana indrindra tamin'ny resaka tontolo iainana nandritra ny fotoana io. Ity hetsika fanamarihana ny adiny iray ho an'ny tany ity dia tao anatin'ny 9 andro katroka no nanamarihana azy teto Maintirano ka hita nandritra izany ny fanintanana sy fanabeazana ara-tontolo iainana izay nitetezana ireo sekoly samihafa sy fifaninanana amin'ny fahadiovan'ny sekoly ary ny fambolekazo niarahana tamin'ireo tompony andraikitra isan-tokony sivily sy miaramila izay nitariny ireo mpitondra fanjakana eto an-toerana. Ny WWF no tomponantoka tamin'ny fikarakarana izany rehetra izany niaraka tamin'ny vondrom-pikambana ny tanora na ny consortium des jeunes vonina. Zay ny makasika ny fa halara-pamena ny fampandehanana araky ny tokony ho izy ny raharaha ainanivon'ireo sampandraram-panjakana isan'ambaratongany ano fainganana araka izany ny fandraisan'ireo olombotendry ny fitantanana ka ho jerentsika ny tany amin'ny faritra Bongolava sy Matsiatra Ambony ny tany amin'ny faritra Melaky ary ny faritra Atsinanana Ndawary. Vonina fampandrosoana faritra ny lehiben'ny faritra vaovao voatendry nandritra ny famindram-pitantanana teo amin'ny lehiben'ny faritra Mpisolitoerana sy ny vaovao Ramatoa manampisoa Faratina Safeny Victoire izay voatendry tantana ny faritra Bongolava indray natrehany lehiben'ny filehovana eto Tsirony Mandidy. Saotra betsaka ny filohan'ny fanavaozana Colonel Randrinirina Mikael sy ireo mpanolotsaina avo miaraka aminy tamin'ny nanomezana fitokisana ny tenako ka nanindrena aho lehiben'ny faritra vaovao indray eto Bongolava. Miantso ny herivelona rehetra hiara isa lay na izy ka afaka miara-miasa aminay vonina ny tenako ary misokatra ny varavaran'ny faritra ho amin'ny izay rehetra mpiara-miasa manana izay etaeta fampandrosoana ny faritra izay. Nandray ny asany nanomboka androany ny lehiben'ny faritra vaovao ka misokatra ho an'ny rehetra ny varavarana izay vonina mpandroso ny faritra hoy hatrany ny teniny. 20 Soarivo tsipika 3 fitsinjato tamin'ny 5 Martsa 20 Soarivo dia manendry ny général de brigade Rahery Pierre Raymond ho lehiben'ny faritra Vonjemaika atao amin'ny faritra Izay no didy nanendry ny jeneraly Rahery Pierre Raymond ho lehiben'ny faritra Vonjemaika Matsiatra Ambony izay nanao ny famindram-pitantanana teo amin'ny sekretary jeneral'ny faritra Ramatoa Lalaonirina Jaël. Nambarany lehiben'ny faritra Matsiatra Ambony Vonjemaika fa ny tenany sy ny avy amin'ny sampandrara ara-teknika dia mila miara-miasa amin'ny fampandrosoana. Ny asa fanavaozana vonina izy hanohy ny asa efa natao teo anivon'ny faritra. Manentana atsika tokony andraikitra tsirairay avy ifanometanana hiara amin'ny salama hiaraka hamita ny asa izay apetraky ny Repoblika fanavaozana amin'izao fotoana izao dia ny fanavaozana ny Repoblika. Koa ankehitriny dia mampiseho tanteraka ny fahavononana ombany reto vady aman-janako reto koa vonina tanteraka ny tenanay vonina tanteraka ny tenako hanohy ny asa izay efa natomboky Ndramatoa sekretera jeneraly teo ary hijery ny mpaikady rehetra ampandehanana sy ampandrosoana ny faritry ny Matsiatra. Ao anatin'izany dia miantso ny herivelona rehetra tsy akanavaka eto amin'ny faritra Matsiatra satria ny hazo tokana tsy mba azo ny tondro tokana tsy mahafoihao fitentsika zay ka chef de région tsy afaka andeha irery
fa mila ny fanambarana ny heritsika tsirairay avy a tsy akijery hoe aviaiza na aviaiza. Raha matoa sekretary-jeneralyn'ny faritra moa nanasongadina fa misy ny asa fanavandalana tao, asa fanorenana sy fanarenana fotodrafitrasa feraha misy alà amin'ny vondrom-paritra any ivelany toy ny métropole de Lyon eo amin'ny resaka famatsian-drano fisotro madio sy fanadiovana ary fidiovana, ny avy any Zibo Chine amin'ny seha-pambolena, ny fahasalamana, fanodinana ireo vokatra samihafa. Ny faritra Ampatsatramony dia misy commune raika amin'ny 10 ka 3 ny commune ambonivohitra ary ahitana distrika 7. Velarin'ny tany 330 hektara mahery indray izay ahitana alaongo sy ny arena voajanahary maro aty amin'ny tapany avaratra ndrefa ny commune ambonivohitra ny Maindrano no ho tantan'ny fikambanana VOI Lovainjafy eto amin'ny fokontany Namela Maindrano manomboka izao. Ity VOI Lovainjafy ity no fikambanana VOI fahavalo mpitantana sy mpiaro ny alaongo mahery ny 10,000 hektara ato anatin'ny faritra Melaka hatreto izay eo ambany fiain'ny fédération FIAME miara-miasa amin'ny WWF. Fahazotoantsika fokon'olo fotony zany mikamba anatin'ny VOI dia midika zahay ny faharerselatsitsika sady amin'ny fiarova ny alaongo ka eto zahay dia manamafy ny fanentana ny mba anatevenatsika ikamba anatin'ny VOI zay avy ato amin'ny WWF moa dia maneho ohatran'ny fahavononanay amin'izay tantsoroka zay. Araka izany dia totosan'ny farany herinandro teo ny fanaovatsony ny boky nandraikitra ho mariky ny famindram-pitantanana teo amin'ny fanjakana sy ny fikambanana VOI Lovainjafy ato Namela ity. Manana andraikitra atsika izay voreto zao indrindra tsika vezo velomapotsika andriaka ao arovantsika toy ny anaky Andriamaso ireo alaongotsika reo ao no ahitantsika fanjava ka tsy tsika koa ro handrorametsiragny tsika vao ro hikapazy hatao fandehitsy ka hoya mitsangana tsika hiaro andreo tontolo iainana zay velomapotsika isanandro. Telo taona no feim-potoana voalohany nomena nyity fikambanana VOI ity izao izay hiasany sy hitantanany an'izany alaongo sy ny arena voajanahary ao anatiny dia avaozina indray rehefa hita fa mahomby ny fitantanana. Mialohan'ny nanaovana ny lanonam-panjakana izao dia nisy ny fombafomba natao ho fangatana sy fanomezana asa na ny razana narahina famonoana omby ray matavy. Tompona andraikitra maro sivily sy miaramila ny tonga niatrika izany izay nitariny préfet ny Maindrano Ramanana Barthélémy notrony ny ramatoa Solombavam-bahoaka miaraka amin'ireo vahoaka avy ato anatin'ny fokontany Namela sy ireo mpiray ombinantoka maro mpiaro ny tontolo iainana. Ny WWF no nanome tantsoroka sy nanamora ny famolavolana ny dingana rehetra na ahafahana nanatanteraka n'izao famindram-pitantanana izao niarahan'ny asa tamin'ny fitalevam-paritsy ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy sy ny fitalevam-paritsy ny Jony sy ny toe-karena manga ato anatin'ny faritra Mitoetrany ny fanatsarana ny kalitao-pampianarana eny anivon'ny Universitény Barika 10 amin'ny alalan'ny Institut Confucius. Maro ny ezaka efa vita nandritry ny fitantanany tale teo aloha tanatin'ny 4 taona. Hanohy ny ezaka efa vita ny tale vaovao, io no nivohitra nandritry ny famindram-pitantanana teo amin'ny 2 antonto. Anisan'ny ezaka ny hanatrarana ny tanjona amin'ny fanarenana ny tranom-pianarana rava vokatry ny rivo-doza Gezany. Ao ihany koa ny fanamafisana ny fiara-miasa eo anivon'ny Universitény Tomasina sy ny Universitény Ningbo ao any Chine. Androany no nanaovana mandrapiona moa zany ny direktera teo aloha izay navita ny asa ny nandritra ny 4 taona araka andraisana dia bebe zavatra vita na zay taona zay vita somatsara ny habilitation ny diplôme licence fa ihany koa zany maro ireo sortie de promotion no navoaka nisy telo zay mahatratra eo amin'ny 20 sy 200 mpianatra zay navoaka. Nisy ihany koa famonjena ireo conférence internationale tany a Beijing sy ny conseil d'administration natao tany a Ningbo fa ihany koa zany dia efa telo no nandray ny ambassadeur ny Chine sika teto Tomasina nahafahana nanome bourse 720 an'ilay mpianatra zay lasa ny Chine moa zany. Teo ihany koa ny fandraisana n'ilay sambo mpiady niaraka tany ambassadeur ny Sinoa teto Tomasina zany dia lafa-po ny fiarahana vita somatsara moa famindram-pitantanana teo amin'izy rahalahy izy indray ny directeur vaovao zay hitantana ny Confucius zany
dia mitohy sy miatsara zay fiara-miasa zay mandritra ny roa taona moa zany hita indray zay ohatra ka mbola amoy eo farany zay. Raha ny fantatra dia efa niverina ny fampianarany Institut Confucius nanomboka tamin'ny 13 Marsa 2024 lasa teo. Avelantsika indray makasika ny fahavonina ny vaovao makasika ny olana fananantany tao Tomasina Afaroa dia ao arahantsika avy hatrany. Mitaraina ireo mponina ao amin'ny tanàna miranty fokontany Ambalamanasy Carreau un bus commune Tomasina suburbaine fa misy mibodo ny tanin'izy ireo izay noajariana nandritra ny 70 taona mahery. Mbola sy voarina tanteraka akory ny takaitra navelan'ny rivodozagezan'ny teto Tomasina dia manapitrotraka ihany koa ny fandrahoana nataon'olon-tokana amin'ny reto mponina ato anatin'ity tanàna miranty ity ka mianso ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana izy ireo. Angavy zay président zany zay herinandro ne tsy tavela dia alana amin'ity toerana ity zay nefa zay tany indianane tsy hitany na cyclone mamely anay zay zao sy hainay ataonay ananjy ka miangavy zay président milela paladianao mazahanjy zay fa maty zay amin'ny fanterina karantogno oazako mo zay zahany zay président fa maty mbola ela keto koa zany ndeha moron-dalina zay hipetraka mba mazono olombelogno amin'izany olefitra mifitopolo taona retraité mpanjakana tsisy vola mangangatany dia zomboako tamin'izay nagnamboatra tragno nandeha amin'ny commune taiza izy tamin'ny fotoagna zay dia amin'izao zany izy vao miteny hoe tompony tany ka mangataka aminareo fitondram-panjakana mahefa zahay jereo ny vahoaka madinika fa nareo ny teny hoe rehefa nanamainty molaly dia tokony hiverina amin'ny vahoaka ny tany. Raha ny fantatra dia 400 tafo mahery ireo tokantrano mandrafitra ity tanàna ity izay hahitana mponina arivo mahery. Efa narahantsika teo ilay trangam-piarahamonina tany amin'ny distrikany Mananjary fa ho an'ny tany amin'ny distrikany Marovoay kosa dia trateky ny mpitandro filaminana ilay vehivavy nangalatra zazakely tany amin'ny distrikany Marovoay naomby ny velam-pandrika nataon'ny polisy pirenena ka efa tafaverina tamin'ny reniny ilay zaza voateraka 10 andro ka avy hatrany dia natolotra ny fampanoavana ilay navandoza Farasoa Andriambelonoro sy OL Ramarson. Trateky ny teo anivon'ny polisy pirenena ilay mpangalazaza teny Karobato Amborofimajanga nisehony zoma fa 17 Martsa lasa teo. Teto ambiraon'ny polisy pirenena Marovoay no efa voarailiriny soamantsara ilay menaky ny ainy nilaza ireo zava-misy niseho itiriny mpianakaviana. Izy zany efa vezivezy tao aminay avao nandritra ny telo any fa ny zoma maly maraina amin'izay izy tonga maraina be tao aminay nakan'ilay zaza zay tsy mahay hoe akan'ilay zaza ny diany fa rehefa mamako lasa mivakotra izy teny tamiko fa mionakao izy zany elonareo ty elona io nambarako zany simba mionaka foana nambarany zany fa ansarosaromako tareoko fotsiny miaraka amin'ity satroka ty dia miaraka amin'ny zandronao nambarany zany hoetiko dia asaiko mijery ale varavagana hoe vosa tsy mivo ndeha jery vady noho izy amin'io izy zandriko io navobokany fina anga mbola tsy tonga eto manainginy ao ka tsy haiko iny nambarany indesiny any fa izy lasaiza ao azany nambarany ny ranona sainy mijery olona nefa izy tsy hitako tamin'ny couragement fa angao anareo tonga zisika tamin'ny couragement eo ao izy nandeha niazakazaka nandeha nitady anazy tany amin'izay zay efa tsy hitanay intsony izy nandeha tany amin'ny CSB ony izy mipetraka dia nalianay tany efa tsy laza hoe tsisy mahafantatra anazy iny tonga dia nandeha tamin'ny polisy zay avy eo. Hatrany Majanga eny na tetỳ amin'ny distrika Marovoay dia naomby hatrany ny velam-pandrika ireto mpitandro ny filaminana nametrapetrahana ny paikady ka nahatrarana ny fahombiazana nahitana ity navandoza vehivavy vao 20 taona monja. Natsapa sady mankasitraka ity renim-pianakaviana very zanaka fa dia tsy nitandro asasarana sy nanao ny asany ankitso-poto koa ireto mpitandro ny filaminana.
Anisan'ireo distrika tsy mandry fahalemana ihany koa ny distrika ny Ambohimaso ka efa eo ampanamafisana ny paikady ho an'ny fandriam-pahalemana ny any an-toerana amin'izao fotoana izao ka nidina ifotony atao Camp Robin sy tao amin'ny fokontany commune efatra manodidina amin'ny tapany avaratry ny distrika ny Ambohimaso ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny Soa Miraidy Mahefa Razafindrakoto solon-tenanay ao Ambohimaso. Mampifandray ny fikambanana Soa Miraidy amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny antanatohatra maro toy ny mpitandro filaminana, fitsarana, ny mpitondra no antom-pijoroan'ny tetikasa lanja totsain'ny SEDM mba hampatanjaka ny rafi-piarahamonina ifotony hisian'ny fandriam-pahalemana isampokontany. Izany indrindra no antony fidinana ifotony nataon'izy ireo tao Carobin ka komina efatra manodidina amin'ny tapany avaratry ny distrika Ambohimaso Vohiposa, Sartona, Fiadanana, Ambatsoa no voakasika hanaovana fanentanana sy fampiofanana ireo ratsamagaika ny Soa Miraidy isaky ny komina sy ny asefo fokontany ary ny mpitondra. Izany fanjakana ny ampatanjaka an'io rafi-piarahamonina io mba hatanjaka ny Soa Miraidy any amin'ny fokontany any mba hilamina ny vahoaka any amin'ny fokontany any dia izay no antony tetikasa lanja ny hampatanjaka ny rafi-piarahamonina avy any amin'ny fokontany izay mametraka ny fampanjoana sy mametraka ny fandriam-pahalemana. Nomena fiofana arak'izany ireo tompon'andraikitra Soa Miraidy ireo mba hanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo. Namory ny vahoaka amin'izay komina voatonona teo izay sy namory ihany koa ny tompon'andraikitra Soa Miraidy isaka ny fokontany. Namafy ny fahaiza-manao ao anatin'ireo mpitarika ny Soa Miraidy isaka ny fokontany ireo. Ny filambatry ny Soa Miraidy dia ny fandriam-pahalemana no kitro ifaharany fampandrosoana. Ny firaisankina no hery ho fambiazana amin'ny fandriam-pahalemana ka ilaina ny fifanohanana. Hery mifanoana antsika io, tsy misy mahavita tena zany anatin'ny fandriam-pahalemana. Na olona manana basy ary tsy mahavita ny tenany irery izy fa tsy maintsy mikoka. Zany hoe itsika firaisankina antsika vahoaka miaraka amin'ny mpitandro filaminana izay ny tena zava-dehibe ao anatin'io fitandrona fiarahamonina io ary ampianay avy any amin'ny fitsarana amin'ny fandraisana didy. Hitohy any amin'ny komina 5 amin'ny tapany andrefany distrika indray moa izao hetsika fidinana ifotony izao. Alafombavao hafa tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny herinandro ny francophonie farany teo ny Alliance Française tao Moramanga atao anatin'ny efataona dia tsy afaka nanatanteraka izany izy ireo no ny amena ra-pahasalamana ka niavaka ny fankalazana izany tamin'ity taona ity Anjaka Soa Fetrarilala. Etsika iray entina mpiroboroboana ny teny frantsay ny semaine de la francophonie izay tompomarika amin'izany ny Alliance Française ka tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny teto amin'ny distrika ny Moramanga. Etsika maro no nentina nanamariana izany izay nosokafana tamin'ireo sekoly mpiara-miasa amin'ny Alliance Française eto Moramanga ka tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoana ny famakiam-boky, fampivoarana ny kolontsaina frantsay sy malagasy ary ny fampianarana teny frantsay. Misy ny fifaninanana manao sary dia misy ny fifaninanana manoratra tamin'ny teny frantsay dia misy ny fifaninanana carnaval izay nanasongadinana aloha hevitra hoe monde à venir izay ao anatin'ny 10 mots de la francophonie dia ny farany dia ny chasse au trésor no namarana anazy dia ny faranantsika famanomezana boka moa izany tamin'ny fiandroana ity dia mbola misy ihany koa ho an'ireo sekoly tsy manatrika teto mbola isy satria semaine de la francophonie le izy misy ihany koa mbola anao eto ampotoana amin'ny herinandro manaraka. Pray ombonantoka maro no niara-niasa tamin'ny Alliance Française teto Moramanga nandritra izao etsika izao. Isan'izany ny ofisy paritry ny fizahantany Alotra Mangoro izay mahatsapa izy ireo fa ny fizahantany dia tsy afa-misaraka amin'ny fampiasana ny teny frantsay ka aloha hevitra niraisina ny hoe la francophonie au cœur de la découverte touristique. Natao amin'izay moa izany dia hoe ampahafantatra ireo toerana azo tsidiany ara-pizahantany eto Moramanga voalohany indrindra aloha ary amin'ny faritra Alotra Mangoro mihitsy. Anatin'izay hoe semaine de la francophonie izay dia nitanjona moa hoe promotion de la langue française. Hitanay ihany koa fa ny teny frantsay indrindrandrindra ny ankamaroany ireo mpizahatany izay tonga aty amin'ny faritra dia mpizahatany frantsay. Ka izay no tena antony mahatonga anay hoe andao hiara-miasa sika aferoboroko an'izay fizahantany sy ny teny frantsay izay.
nambaran'ny mpikarakara fa tratra ny tanjona tamin'izao herinandro fanamariana izao porofony izany ny famaroana ireo mpandray anjara izay nisy ny fanolorana loka sy mari-patsiarovana ho azy ireo ho famporisihana trany amin'ny fandraisana anjara. Vaovao ny fanatanjahantena no amaranantsika tanteraka ny fampalalam-baovao. Miroborobo ny taranja tsipika netibe any amin'ny faritra Iorombe nanamarika ny fahaheritaonany sy ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tao mpilalovanà ny farany herinandro lasa teo izy ireo izay natrehan'ireo manam-pahefana tany an-toerana Saolinirina Estelle Roland. Ny taona 2024 no voafidy ny birao mandrafitra ny ligue party ny tsipika netibe aty amin'ny faritra Iorombe raha efa antaonany maro no nanana mpilalao sy mpitia izany. Tafatsangana ara-panjakana izany ankehitriny ka ho fanamariana sy ho fanomboana ny tao mpilalaovana dia nanatanteraka fantsanana ny ligue ny farany herinandro teo. Ligue party telo ny fanolo-bodirindrina no nasaina ka tonga nandray anjara tamin'izany fifanitsanana izany. Isan'izany ny faritra Matsiatra Ambony, Anosy, Atsimo Andrefana. Nahitana sokajy lehilahy, vehivavy ary ankizy ny mpilalao. Tanjona dia tena misy tokoa ny fampafantarana indrindra ny eto Iorombe fa tena sporo fanatanjahantena tokoa ny tsipika netibe ary mba hitaizana ny tanora tsy hirona any amin'ny zava-mahadomelo ary koa mba ho reharehany Iorombe satria efa fantatsika moa fa anisany mampalaza ny Madagasikara tia ahafantaran'izao tontolo izao ny Malagasy dia ny tsipika netibe ary tsy very anjara amin'izany koa isika eto Iorombe mba hamokatra amin'izany taranja izany. Mety tsy mifidy, misy vehivavy ao mandray anjara, misy ankizy mandray anjara sy ny tanora ao koa ny lehibe manao izany fifaninanana izany. Samy nandrombaka amboara avokoa ny faritra Matsiatra Ambony sy ny faritra Atsimo Andrefana tamin'ny lalao natokana ho an'ny olon-droa ary ny ligue party ny Fianarantsoa no nandrombaka ny amboara tamin'ny lalao natokana ho an'ny olona telo. Dia izay sy izay tompoko lasy tompoko vavy maresaka azo natolotra tamin'izao atoandro izao ankasitrana ianao tany tokantrano nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanadodosana ny fampalalam-baovao manome fotoananao ho amin'ny rampitso indray. Aveloma tompoko.